Ho aminareo mandrakariva ny hariavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa nomenao izao faran'ny herinandro izao sabotsy sady iomananay amin'ny fo saina fanahy hiatrika ny andro voalohany amin'ny herinandro izao. Kanefa ihany koa ahafahanay mandihy ny tena eo anatrehanao manoloana ny antsonao Andriamanitra eo aminay tsiraray avy. Amin'ity anio ity ary dia hiaino indray ny teninao zahay, ilay teny ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Koa ampahazavao amin'ny alalan'ny fanainao masina ny teninao, fa efa tonga aty tokoa ny teny fiainana, ilay teny avy aminao. Dia mitenenanao Tompo fa ndreto miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny bokin'ny Mpitsara toko 4 andininy 720 hatramin'ny 420 no mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana. Mpitsara toko 4 andininy 720 hatramin'ny 420. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Ary Gideona lasa niditra ka namboatra zanak'osy sy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba iray efaha, ka ny hena nataony tao anatin'ny harona, ary ny ronkena nataony tao anatin'ny vilany, dia nentiny ho eo aminy teo ambanin'ilay hazo terebita ka natolony azy. Ary hoy ilay anjelin'Andriamanitra taminy: Raiso ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira ka apetrao eo ambonin'ity haram-bato ity, ary ahidino ny ronkena, dia nataony izany. Ary naroso n'ilay anjelin'i Jehova ny lohan'ny tehina izay teny an-tanany ka natendriny ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira, dia nisy afo nivoaka avy tamin'ny vatolampy ka nandevona ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira. Ary ilay anjelin'i Jehova dia lasa niala teo imasony. Dia hitan'i Gideona fa anjelin'i Jehova izy, ka hoy izy: Andray Jehova Tompo, fa nahita ilay anjelin'i Jehova nifanatrika aho. Fa hoy Jehova taminy: Fiadanana anie ho anao, aza matahotra, tsy ho faty ianao tsy akory. Ary Gideona nanorina alitara teo ho an'i Jehova, ary ny anarany nataony hoe Jehova Saloma, mbola ao ofran'ny Abezirita izany mandraka androany. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Raha avako malala, ny bokin'ny Mpitsara dia maneho amintsika ny tsingerim-pahotany ny zanak'Israely, fa mandrakariva dia miverimberina hatrany ny fanompoan-tsampy sy ny fihodonana ataon'ny zanak'Israely. Ary rehefa mihodina ny zanak'Israely manalavitra an'Andriamanitra dia very ka mahazo kapoka. Ary rehefa misedra ny kapoka mahavaivay no miseho Andriamanitra ho mamonjy, miseho ny tanan'Andriamanitra manavitra azy. Eto amin'ity Mpitsara toko 4 ity ary, vokatry ny fahotan'ny zanak'Israely, vokatry ny fihodonan'ny zanak'Israely, dia namely azy ireo nandritra ny 7 taona ny Midianita. 7 taona izay afaka tenenina mihitsy hoe tsy nitraka mihitsy, 7 taona tsy misotro rano, 7 taona tsy nahavanona tamin'ny fambolena na ny fiompiana, 7 taona teo ambanin'ny vahoan'ny Midianita. Eo anatrehan'izany loza mitatao amin'ny zanak'Israely izany
dia nifidy mpanompo, nifidy any Gideona Andriamanitra hanafaka hamonjy ireto vahoaka voafidy reto ho afaka amin'ny tanany Medianita. Eto amin'ity mofinaina ity ary dia misongadina ny fomba ny antson'Andriamanitra any Gideona, ny antson'Andriamanitra any Gideona. Ny fiantsona riavana dia sehatra iray anatanterahana ny asan'Andriamanitra, sehatra iray amaliana ny antson'Andriamanitra ka anatanterahana ny fanompoana azy. Eto dia hitantsika fa Andriamanitra ny antso ka alohan'ny hanombohany ny asa izay nifidianana azy dia atokana ho amin'izany asa izany izy. Atokana na nisy ny karazana consécration izay nitanterahana. Ny fomba nisehoany izany fanokanana izany dia tamin'ny alalan'ilay fangatahany Gideona ny famantarana raha Jehovah marina no miteny. Eto dia hitantsika fa rehefa niseho tamin'ny Gideona ilay anjelon'i Jehovah dia nangataka famantarana i Gideona, ka ny famantarana izay natao dia lasa naka zanak'osy sy nanao mofo tsy misy masirasira Gideona, izay sakafo tsotra fanao ho an'ny vahiny ihany izany. Kanefa izany sakafo izany izay azo atao koa hoe fanatitra hohanina hono ny voalaza, dia izany no nampiasain'Andriamanitra nanehoana tamin'ny Gideona ny fiantsona sy ny fanosorana azy ho mpitsara teo anivon'ny zanak'Israely. Dia hitantsika tsara fa rehefa tonga teo amin'ilay anjelin'i Jehovah ny sakafo dia tsy nohanina akory, fa napetraka teo ambony vatolampy anankiray eo amin'ny andininy 20. Ary fomba fanao raha teo izany tahaka izay efa natao tamin'ny fiantsona any Samsona ihany koa ao mpitsara ihany 17. Ary io zanak'osy na henanosy miaraka tamin'ilay rokena, miaraka tamin'ilay mofo tsy misy masirasira napetraka teo ambony vatolampy no ny asan'Andriamanitra ka nikasihana tamin'ny tenin'ilay anjelin'Andriamanitra dia zary nivoaka afo nandevona izany. Inona ry havana no hevitra tenin'ny soratra masina ampitaina? Inona no hevim-panahy ao ambadika izany rehetra izany? Ity hoe nivoaka lelafo nandevona ny mofo sy ny hena, ity dia sary efa hitantsika matetika ihany tahaka n'ilay lelafo izay nivoaka tamin'ny fanosorana any Arona hanao ny asa mampisorona, na tamin'ny vanim-potoana izay niadivan'ny mpaminan'ny Jehovah tamin'ireo mpaminan'ny Bala izay nisian'ny afo teo amin'ny alitara. Fa eto ny hevim-panahy izay atolon'izany dia izao: i Gideona tamin'ity fiantson'ny anjelin'Andriamanitra azy ity na fiantson'Andriamanitra azy ity dia naneho mandrakariva ny fahalemeny, maneho ny taranaka olona tsotra azy, maneho ny tsinontsinoana azy ka ilazany eny amin'ny andininy 15 hoe tompoko ataoko ahoana ny famonjin'i Israely, fa ny mpianakaviko no malahelo indrindra amin'ny Manase ary izao no kely indrindra amin'ny ankohonan'ny raiko. Dia ity famantarana ity no fomba hanehoan'ny anjely na hanehoan'i Jehovah tamin'ny Gideona fa ho levonina tahaka amin'ny fandevonana ilay sakafo izay nomena teo, izany fahalemena izany. Fa ho ataon'Andriamanitra mahery izy ka nitenenan'Andriamanitra hoe mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely. Ry havako malala, izay rehetra manomboka ny asan'Andriamanitra
Ny fiantsoana rehetra dia atomboka amin'ny fanokanana, tahaka izay nanokanana an' Jesosy Kristy tamin'ny fotoana nanaovana batisa azy alohany anaovana ny fanompoana tetỳ amin'izao tontolo izao. Eo amin'ny fanokanana io no andevonan'Andriamanitra izay rehetra mety ho fahalemeny, andevonan'Andriamanitra izay rehetra mety ho fisalasalana na tsy fahatokiana na tsy finoana, fa hamadian'Andriamanitra izany kosa ho tanjaka. Araka izany ry havako malala dia hitantsika eto fa na dia nilaza ny fahalemeny amin'ny taranaka madinika azy avy amin'ny kely indrindra amin'ny ankonany rainy aza i Gideona, dia nahavita nanavotra ny zanak'Israely teo an-tanan'ny Midianita izay ambara mihitsy fa tahaka ny valala eny an-tsaha ny fiaviny, marobe dia marobe tokoa, kanefa Andriamanitra namadika ny izay verina ho fahalemena ho tanjaka indray. Moa tsy izany koa vary havana no hitantsika amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay natsoan'Andriamanitra, tahaka ny fahalemeny Mosesy tsy mahay miteny, tahaka ny fahalemeny Jeremia ka nilaza fa mbola zaza ka tsy mahay mandahateny, tahaka ny fahalemen'ny apôstôly Paoly izay nilaza fa mpanota izy ary lohan'ny mpanota fa mpanenjika sy mpaniratsira ary mpiteny ratsy ny anaran'Andriamanitra fahiny, kanefa teo amin'izay nanokanana azy no nilazana hoe fanaka voafidy hitondrana ny anaran'Andriamanitra izy. Isika koa ry havako malala, alohan'ny hanoloantsika ny asan'Andriamanitra dia mety mahatsiaro tena ho malemy, mahatsiaro tena ho tsy mahavita inona, mety mahatsiaro tena ho tsy mahay, mety mahatsiaro tena ho tsy manana ny hery hanaovana ny asan'Andriamanitra. Fa eo amin'izay anokanan'Andriamanitra antsika kosa no hitenenan'Andriamanitra antsika fa tsy nomeny fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ho levon'Andriamanitra tahaka izay nandevonana ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira ny fahalemena rehetra. Ary indrindra rehefa mibanjina ny filazantsara isika dia mahita fa sary ihany ahafantarantsika ny Jesosy Kristy ilay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, ka ny tena no nomeny ny rano no nalatsany ho fanadiovana ny mpanota rehetra sy izay rehetra mety manana fahalemena mba hanana hery lehibe hanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity soratra masina ity dia ny vokatry ny fiantsoana. Ny fiantsonan'ny Gideona dia mampanantena fiadanana ho azy rehefa mamaky ny 2:20 hatramin'ny 4:20 isika. Ka indro ny tompo izay nihaona taminy, ny tompo izay niantso azy dia nampanantena sy nanome toky fa hanome azy fiadanana. Ho mantsy ny voalaza manao hoe fiadanana ne ho anao. Ny finoana jiosy tranainy mantsy ry havako dia nieritreritra fa Andriamanitra dia Andriamanitra loza be, Andriamanitra mahatahotra, Andriamanitra tsy azo hifanatrihana fa mitondra loza na mitondra fahafatesana mihitsy azy. Ary izany no finoana manao hoe izay miatrika an'Andriamanitra dia mifanena amin'ny fahafatesana. Ka indro tonga tamin'ny tahotra loatra i Gideona, everiny fa ho faty izy satria nahita an'Andriamanitra izy. Eo anatrehan'izany fahaverezam-panantenana ho faty izany no indro Andriamanitra mijoro sy miteny fa hanome azy fiadanana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ny soratra masina manontolo no mampanantena fiadanana izay rehetra nantsoan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy niantso sy nifidy mpanompo ho amin'ny fahafatesana, fa Andriamanitra niantso sy nifidy mpanompo ho amin'ny fiainana sy ny fiadanana, ary fiadanana maharitra izany. Izany no ahitantsika eo amin'ny 4:20 fa nanorina alitara Gideona ary dia nomeny anarana hoe Jehovah Salom, izany hoe Jehova no fiadanana. Ka
hanana fiadanana maharitra na hitoeran'ny fiadanan'i Jehova, i fiadanan'Andriamanitra izay rehetra nantsony. Zany raha teo no fampanantenana fa izay nantson'Andriamanitra dia andova ny fiadanany. Hitantsika ireo mpanompo maro samihafa izay nantson'Andriamanitra, fa na dia nandalo fisedrana sy zava-maharary samihafa ary dia mahazo antoka kosa fa efa omanin'Andriamanitra azy ny fiadanana samihafa. Raha tsy ety an-tany dia fiadanana maharitra any an-danitra izany. Riavako malala ao amin'ny Tompo. Misy fahadsoan-kevitra ihany indraindray ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra sy izay vao antson'Andriamanitra ka mihevitra ny tenany fa maty antoka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra izy, fa toa milaza indray aza indraindray hoe ka ny any am-paosy aza manaraka. Mifanohitra tanteraka amin'ny tso-dranon'Andriamanitra sy ny fiantson'Andriamanitra amin'ny soratra masina izany. Ao amin'ny soratra masina ry havana, Andriamanitra izay miantso sy mifidy dia tsy Andriamanitra maka izay anananao akory, fa Andriamanitra manolotra, manome mihoatra lavitra noho izay anananao. Fiadanana tsy fiadanana sadasada na fiadanana vonjy tavanandro, fa fiadanana maharitra dia ny fiainana mandrakizay no efa nomeny. Hoy Jesoa izay miteny any amin'ny filazany tsara araka ny Jaona 4:40 manao hoe fiadanana ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo ny fiadanana. Araka izany ry havako malala dia mahazo toky isika rehetra izay nantson'Andriamanitra, fa tsy hamelantsika irery Andriamanitra, tsy hitaza maso fotsiny atsika Andriamanitra, mampanantena ny ho avy maharitra sy mamiratra ho atsika Andriamanitra. Ny olom-bo antson'Andriamanitra dia olom-bo antso izay ovan'Andriamanitra amin'izay fisalasalana sy fanahinana ananany teo aloha, kanefa omeny toky raha teo ny amin'ny ho avy maharitra mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ho amintsika rehetra kosa ny fiorenana tsara amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay ao amin'i Jesosy Kristy zokinay ilay fiainana sy fiadanana izay efa nomenao anay. Misaotra anao zahay fa afaka manantena ny mpanomponao izay nantsonao tamin'ny anaranao, fa tsy irery fa eo ianao miaraka aminy, ary manantena fa ianao dia momba mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Tsonjovy sy tohano ary Andriamanitra amin'ny lalana rehetra izay rahana manompo anao, amin'ny fanatanterahana ny asanao tsy ho kivy, tsy ho ketraka, hanantena mandrakariva fa ianao Andriamanitra no miara-dalana amin'izay irahanao. Ankehitriny dia mivavaka izahay ho an'ny mpanomponao rehetra izay manana anjara amin'ny fanomponanao, mivavaka izahay ho amin'ny fanomanantenanay hiatrika ny fanompona masina eo anivon'ny fiangonana Rahampitsoka, dia tahinao manokana ireo nantsonao, ny mpitandrina, ny katekista, ny loholona, ny dekona, ny mpandray fanasan'ny Tompo, ny vita batisa, ireo manana fanomezam-pahasoavana rehetra ao anatin'ny fiangonana, hiara-iasa hanome voninahitra anao ary dia ampanantenao ny fiadananao izy ireny. Tompo, izany no hetaheta sy fanirianay asandratray eo anatrehanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Amen.